Miarabanao amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandaharana miomana ity. Miomana, mbola mikika hatrany izay mitroka ny trompetra milaza hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Raha mbola manam-pofinaina ihany koa ary raha mbola manana fotoana dia ny ampiomana ny olona, io avy, hivonona, hiomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy satria izay no maika, izay ny zavatra ho avy atsy dia ny fiverenan'i Jesosy. Toetra manao ahoana ary no tokony hananana ary olona tokony ho ahoana moa tsika ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy izany. Iza no hiakatra rehefa ho avy Jesosy? Satria milaza ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ho avy eny amin'ny raolanitra ary rehefa ho avy izy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina ao dia izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana hozy izy. Ary tsika izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana dia ho aina amin'ny Jesosy eny amin'ny raolanitra izy, ary tsika izay velona hozy izy ka mbola mitoetra dia akarina miaraka aminy. Izany hoe rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy, tsy hoe ho avy ho tonga eto an-tany izy akory fa ho avy eny amin'ny raolanitra ary aka ireo izay azy, aka ireo olona any Jesosy. Fanontaniana mipetraka ary dia izao: aiza no misy ianao raha tonga izay fotoana izay? Aniza ianao? Any Jesosy ianao sa tsy any Jesosy? Tokana ihany. Zay ny fanontaniana. Ary ny valiny dia izay hoe na any Jesosy na tsy any Jesosy. Toe-panahy manao ahoana? Inona ny fepetra-takiana ahafahanao handova ny fiainana mandrakizay, ahafahanao hiakatra hiaraka amin'ny Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra izy, miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Ary tsy izany ihany, raha ohatra tsy tonga Jesosy amin'ny fotoana mety eritreretanao azy, ny fotoana ialanao eto an-tany, ho avy ihany koa izany amin'ny fotoana tsy ampozinao. Tsy misy matana ny aina hozy eo anoloan'ny fahafatesana, ary tsy misy tompon'ny aina isika, tsy tompon'ny rehefa avy eo avy, tsy tompon'ny afaka fefakadiny, tsy tompon'ny afaka atsasakadiny, tsy tompon'ny ampitso, fa an'Andriamanitra izay rehetra izay. Ka raha ho avy ny fotoana ialako eto amin'ity izao tontolo izao ity, aiza ny misy ianao? Any Jesosy ianao sa tsy any Jesosy? Ao aorian'ny fahafatesana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa misy lalana anankiroa, na ny fiadanana, fahasambarana, fiainana mandrakizay, fifaliana mandrakizay any am-paradisan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, na any amin'ny farihy afo mirehatra, any amin'ny fijaliana mandrakizay. Samy mandrakizay ireo, fa ny anankiray fiadarana, fitsaharana, filaminana, fahasambarana, fa ny anankiray fijaliana, fahoriana mandrakizay. Samy mandiny tena, samy manontany tena, aiza no hisy ahako raha ho avy izay fotoana izay? Ary tsy maintsy ho avy nefa izay. Tsy afaka sakanantsika izany, tsy afaka ferantsika izany, tsy afaka hovaintsika izany, fa efa izany no voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Na ino aho na tsy ino ahako dia izay no voasoratra. Fa ny any afaka ataoko, ny tokony ataoko dia ny miomana ary ny misafidy hoe aiza no andehanako, aiza no andehanako. Ary ny tiana zaraina aminao amin'ity androany ity dia izay hoe toetra tokony hananana, hoe olona tahaka ny ahoana no hiakatra, olona tahaka ny ahoana no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, olona tahaka ny ahoana no hahita an'Andriamanitra. Izay no tiana zaraina. Ary maniry amin'ity androany ity ny fanamasina ny hikasika anao. Ny tenin'Andriamanitra tsy hiverina maina aminao. Ny tenin'Andriamanitra hoy tenin'Andriamanitra hoe hoy ny ray hoe ny teniko tsy hiverina foana amiko raha tsy efa navita izay nampanatanterahako azy. Dia amin'ity anio ity ihany koa dia tononoko ny tenin'Andriamanitra hanokatra ny masonao. Tenin'Andriamanitra hanala ny voaly ao amin'ny masonao sy ny kirana ny masonao, hanazava ny fonao ary halalanao ny fahamarinana. Ho fantatrareo ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Jesosy ny marina hitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay. Raisintsika ary ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo dia izao no voasoratra: mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Te hahita ny tompo ve ianao? Te hisan'ny akarina ve ianao rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy? Na te hiditra amin'ny fiainana mandrakizay raha ho avy ny ialanao eto amin'ity tany ity, raha tonga ny fahafatesana, te hiditra amin'izany ianao? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitadiava fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita ny tompo. Araka ny fahamasinana ilay niatso anareo, hoy ny tenin'Andriamanitra, dia aoka ho masina ihany koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria masina ho Jehovah Andriamanitrareo, dia aoka ho masina ihany koa ianareo. Misy miteny hoe aiza ny hatanteraka an'izany fahamasinana izany?
ny tena nofy ihany, ny tena eto tany ihany. Kanefa zay ny fepetra takian'Andriamanitra, ary matoa Andriamanitra mitaky an'izay dia afaka atao tsara zany, vita tsara ny manao an'izany, ary tsy ianao nefa ny manao an'izany fa Andriamanitra. Fahamasinana, zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra, zay tsy manam-pahamasinana tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no atao hoe fahamasinana? Ny fahamasinana dia fitokanana, fitokanana tanteraka ho an'Andriamanitra, fanolorana tanteraka ny fiainana ray manontolo ho an'Andriamanitra. Ny fitokanana lazaina eto tsy akory tsy hoe fitokanana hanao retraite rehefa weekend ohatra, na hoe hanao fitokanana any amin'ny monastera, tsy zay ilay izy, fa ny fitokanana ny fo, fitokanana saina, fitokanana ny tena ray manontolo, ny fiainana ray manontolo ho an'Andriamanitra, fa tsy mizarazara. Zay ilay hoe fahamasinana, voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Ny fitaovana anankiray zao rehefa hoe atokana ho amin'ny fitaovam-piasana ohatra, fitaovam-piasana ao an-dakozia ohatra, dia rehefa ao an-dakozia dia ao an-dakozia ny plasiny, fa tsy afaka ataonao hoe any amin'ny salon na any amin'ny efitra fatoriana. Dia sahala amin'izay koa isika hoe fahamasinana dia fitokanana tanteraka ho an'Andriamanitra, ary tsy miaroaro amin'izao tontolo izao intsony. Koa mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Zay zany ilay fahamasinana hoe fitokanana tena tanteraka ho an'Andriamanitra, fanoloran-tena tanteraka ho an'Andriamanitra, fa tsy sady any amin'izao tontolo izao, mbola any amin'ny fahotana no miaraka amin'Andriamanitra. Mampalahelo ary mahonena fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia lasa tsy misy fatahorana an'Andriamanitra tsony eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, tsy misy fanajana an'Andriamanitra tsony eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, fa lasa ohatrany namanama an'Andriamanitra, lasa ohatrany akamakama Andriamanitra ka mety hoe mandefitra amin'ny fahotana. Saingy tsy valiana vetivety ny ratsy ataony ratsy fanahy, ka izany no mola mahatonga azy miziriziry hanao ny fahotana. Hoy ny any amin'ny mpitory-teny, mety miteny ianao hoe ohatrany manota kely aho fa ohatrany mbola mety ihany ny fiainako, ohatrany mbola tiatia kely fa ohatrany milamina ny fiainako, ohatrany mbola anaty fijangazangana to ohatrany mety ihany, makany am-piangonana to mbola mety tsara ny feo amin'ny chorale, mety tsara ny asa fanompoana. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa zay nafafon'ny olona nojinjaina. Amin'izao fotoana lasa miaroaro ny fiangonana, ny fiangonana lasa hita any amin'izao tontolo izao, ary zao tontolo izao lasa hita any amin'ny fiangonana. Marary ny fiangonana, tsy hitanao intsony ny voninahitr'Andriamanitra, tsy misy ilay fahamasinana, tsy misy ilay fanajana an'Andriamanitra, fiankofana tanteraka amin'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra. Ary ray mahatonga anay mbola miteny amin'izao fotoana izao, araka lazaiko teo foana hoe mitsoka ny anjomara, mitsoka ny trompetra, mba hiverina tanteraka amin'Andriamanitra tsika, ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, fa tsy manao kivazivazy amin'Andriamanitra. Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery, Andriamanitra afo mandoro, ary tsy azo vazivaziana zany amin'ny fahotana. Ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerin'ny olombelona. Ny olombelona mijery zay miseho ety ivelany hoy ny ten'Andriamanitra, fa Andriamanitra mijery zay ao am-po. Tsika rehefa mandeha mivavaka amin'ny alahady na amin'ny asabotsy na amin'ny fotoana dia manao metimety tsara, lobaka, kravaty, velondrirana sy ny maro hafa. Ary lasa misy fifaninanana mihitsy ary hoe tia indray no anaovako amin'ny alahady, izao indray no anaovako amin'ny alahady. Fa ny fo ve voadio an'Andriamanitra? Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Mezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Lasa amin'izao fotoana lasa tsy fahamasinana fa fisehosehoana ity ivelany, fanehoana lamaody, fanehoana akanjo, lasa fifaninanana eo amin'ny trano fivavahana. Mila ravana zany, mila harodana zany, ary mila petraka ny fatahorana an'Andriamanitra raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra, raha te hiaina amin'ny fahamasinana. Amin'izao fotoana eritreretin'ny olona fa ny asa ataony ety ivelany no avonjy azy. Misy ny olona hoe tokanana mpandray dia amin'izay hoe miaraka amin'ny tompo mandray, nefa ny zava-doza sy mampalahelo vita ny fanokanana mpandray any amin'ny fiaraha-misakafo, baolina no atao, hiran'izao tontolo izao no atao, dian'izao tontolo izao no atao. Aiza ny fahamasinana, aiza ny fatahorana an'Andriamanitra? Tsy resaka diplôma anie ny fandehanana any an-danitra, ka ho prezantena hoe tia ny diplômako amin'ny mahampandray ahy. Tsy mikaratry ny mahampandray anao ny jeren'Andriamanitra, na ny diplôma mahampandray anao ny jeren'Andriamanitra, fa ny jeren'Andriamanitra dia le fo madio, le fo ao anatin'ny fahamasinana, le fo ao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra.
fa be da be ny fampianaran-diso, be da be ny zavatra lasa nampizarana antsika vahoaka an'Andriamanitra ka tsy hitantsika tsony ny fahamarinana. Tsy mametsiny anao ary tsy manameloka anao ahako, fa milaza ny fahamarinanao anao, milaza ny zavatra misy aminao fa lazaiko aminao ny vahaolana avy eo, fa tsy faly anymetsiny ary tsy faly hitsikera lava, fa tena ilaza ny fahamarinana aminao. Misy ny olona milaza ho tokanana diakona, atao diakona tena joalajoala ary manao fety be, kanefa le sigara mbola ao ihany, le kolikoly mbola ao ihany rehefa amin'ny andavanandro, le titikely mbola ao ihany. Tsy zavatra ty ivelany no mahavonjy ry havana. Sao dia eritreretinao fa ny mahadiakona anao na mampiandry anao na mampastera anao no mahavonjy anao, na ny manao kôralina no mahavonjy. Mampalahelo moa anatin'ny kôrala zany, kôrala mihira ety ivelany, mitory midera, fa ao anatiny ao alohan'ny hirana ekarana eny misy no misotro toaka, misy no mifoka sigara, misy ny ao no mikisipasipa, ianona sipany ianona, ianona sipany ianona, lasa misy firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, alohan'ny fanambadiana misy bevoka ho azy, bevoka fotsiny amin'izao noho ny firaisana tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Aiza ny fahamasinana, marary ny fiangonana, marary ny fiangonana. Milaza raha antaninao ny vahoaka malagasy 7 isan-jato ilaza fa kristianina, fa firy amin'ireo no hiakatra, firy amin'ireo no any an-danitra. Misy milaza fa zanak'Andriamanitra ary tena hoe mpandray fanasan'ny tompo diakona, fa mbola misy ny 2e bureau. Any am-piasana mbola misy sipasipa any am-piasana, ny vadinao nekenao teo eo anatrehan'Andriamanitra, fitahanao ary afoinao, iarahanao amin'ny olo-kafa. Hitan'Andriamanitra daholo zany, tsy hitan'olona ao am-piangonana zany fa manao akanjo tsara sy manao metimety ianao, ary mitondra fivavahana ary mety sahitena avy eo satria mety manana toerana ambony ao amin'ny fiangonana ianao ary mety ianao no manohana ny fiangonana amin'ny resaka arabola ihany koa ka tsy lazaina ny fahamarinana. Zavatra misy zany, fa za miteny aminao, tsy kisendrasendra natongavanao naheno an'izao teoteny zao, fa mila ravana ny ratsy rehetrarehetra, mila fongorona amin'ny fakany ny fahotana ary apetraka ny fatahorana an'Andriamanitra. Apetraka ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsy resaka teolojia ny mahavonjy, tsy resaka fianarana mpiandry sy diakona sy mpandray fanasan'ny tompo ny mahavonjy, zavatra ety ivelany avokoa zany, ary ny tompo tsy naniraka ho amin'izany. Jerevo zavatra marina ary ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Nikodemosy zany expert amin'ny lalàna zany, mpahay lalàna zany, nahay tena amin'ny antsipriany zany ny tenin'Andriamanitra, ny Torah, ny didy folo, ny baiboly, ny teny testamenta taloha, hainy Nikodemosy tsara mihitsy zany. Fa noho ny tonga Jesosy, talanjony Nikodemosy, gagy Nikodemosy, ahoana ty Jesosy ty, ary tsy tafatombona tao anatin'i Jesosy, tao anatin'ny Nikodemosy, lasa Nikodemosy nakany amin'i Jesosy noho ny alina, dia niteny izy hoe fantatro ianao Jesosy fa avy amin'Andriamanitra, fa raha tsy avy amin'Andriamanitra ianao tsy afaka anao zao asa goavana lehibe zao. Dia hoy Jesosy hoe raha tsy ateraky indray ianao Nikodemosy tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao anefa Nikodemosy, mpahay lalàna, mpampianatra ny lalàna, mpitahiry ny tenin'Andriamanitra, nefa tsy hainao ny dikan'izany ateraky indray zany. Gaga Nikodemosy, ahoana moa zany ny atao Jesosy? Ho ampidirina ny akibony reny indray ve za dia ho ateraky indray? Jamba ny mason'ny Nikodemosy, tsy nalala ny fahamarinana Nikodemosy. Dia hoy Jesosy hoe ianao va mpampianatra ny Israely, ianao mitana ny fahalalana rehetra nefa ianao tsy malala izany. Firifiry amin'izao fotoana milaza 7 ans de théologie, manana fahaizana momba ny démonologie, manana diplôma momba ny kristôlojia, manana diplôma mampiandry, mampandray, madiakona, fa tsisy fahamasinana, mbola misy fijangajangana, mbola misy fahalitoana, tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, jamba ny maso. Tsy teolojia sy ny fombafomba mpivavahana ny mahavonjy, ambarako aminao zany. Fa jerevo nifidian'i Jesosy rehefa hitory ny filazantsara, ry Petera, mpanjony ny asan'ry Petera, nanjony ny ain'i Petera, fa rehefa nitory Petera dia nitory fibebahana, ary maro ny olona nibebaka, 3 arivo ny ray mibebaka rehefa nitory ny filazantsara izy tamin'ny andron'ny Pentekoste. Amin'izao fotoana marary ny fiangonana, be da be ny manan-tsaina, manana diplôma, fa tsy mitory ny fahamasinana, tsy mampiomana ny zanak'Andriamanitra ho amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa lasa atokotoko-pivavahana, lasa fombafomba-pivavahana, lasa asa soa, lasa zavatra ety ivelany no atao, ary tsisy tsony le fanahin'Andriamanitra, tsisy tsony le fahamasinana.
ambarako aminao amin'ity anio ity, mila ravana zany rehetrarehetra zany. Jesosy no lalana, Jesosy ny fahamarinana, Jesosy no fiainana. Hoy Jesosy tamin'Andriamanitra tamin'ny rainy rehefa nivavaka ho an'ny vahoaka izy, nivavaka ho an'ny mpianatra izy, ary tsy ho an'ireto ihany hoy Jesosy ny vavahaka fa ho an'ireo izay ino anao, izaho ao anatin'izay, ianao ao anatin'izay. Jesosy nilaza hoe ny angatahako izy dia tsy nialany amin'izao tontolo izao fa mba niarovanao azy amin'ny ratsy. Ny angatahako izy Jesosy dia ny hamasinanao azy, ny hanamasinanao azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Izany no angatahany Jesosy, ny hanamasinana antsika. Ary inona ny manamasina anao? Ny rany Jesosy, mifona, miala amin'ny fahotana, mibebaka ary tsy miverina amin'izany intsony. Izay ny fibebahana, fanapahan-kevitra entitra, hiala amin'ny fahotana ary afohy ny fahotana rehetra ary mitodika amin'Andriamanitra. Zay ny fibebahana, ary zay no mitondranao amin'ny fahamasinana avy eo, fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Firifiry ny olona tsy mandray tenin'Andriamanitra raha tsy rehefa alahady, rehefa miantory-teny kely fefakadiny any am-piangonana, dia avy eo ny fiainana mizotra amin'izay filibana indray avy eo, tsy mihaino tenin'Andriamanitra. Raha tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy hanamasina anao ny tompo, fa mila mandray ny tenin'Andriamanitra ianao. Voalohany zany manolo tena ho an'i Jesosy ianao, mibebaka, miala amin'ny fahotana, mitodika amin'Andriamanitra. Dia mamela anao Jesosy na inona fahotana vitanao, dia ny rahan'i Jesosy manadio anao, manasa anao. Avy eo ny tenin'Andriamanitra raisinao, manasa anao, manadio anao, ahatonga anao ho fiangonana masina, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana, fa be voninahitra ho an'ny tompo. Dia raisinao ny fanamasina, avy eo ny fanamasina manamasina anao. Fa aza misabaka ary havana, alahady an'i Jesosy, alahady any an-trano fivavahana, ka nefa lasa fomba ety ivelany fotsiny, fa ny tontolo andro sy ny tontolo mpiainana tsy ao amin'ny tompo intsony. Ho fantatrao ny marina dia ny marina nafaka anao tsy ho andevo, ny marina nafaka anao tsy ho andevo, fa tsy fombafomba mpivavahana anao tao. Be da be ny faratsiana, milaza fa zanak'Andriamanitra, manana diplôma, manana izao rehetra izao, fa mbola ao anaty fahotana, teneniko foana zany. Rikana ny oloko noho ny tsy ny fahalalana, mahantra ny firenena satria fombafomba ny vavahana. Hoy Andriamanitra hoe ity firenena ity manaja iamolony, fa ny fony kosa lavitra. Manaja an'Andriamanitra imolotra rehefa alahady, manaja an'Andriamanitra imolotra rehefa misy fotoam-pivavahana. Fa ny fo lavitra an'Andriamanitra, tsy eo amin'Andriamanitra. Hanika misy kapok'Andriamanitra ny firenena, misy ny valala manaikitra any atsimo sy any amin'ny faritra maro, noho ny fiodinana amin'Andriamanitra. Misy ny tondra drano noho ny fiodinana amin'Andriamanitra. Mampiditra taolambalo ianao eto amin'ny firenena, mampiditra razana ianao eto amin'ny firenena. Ny lalana sy ny mahavonjy ianao dia Jesosy ihany, fa tsy zany. Zany ny fahamasinana, ny fialana amin'ny ratsy. Misy ny olona sady mivavaka nefa mbola ao anatin'ny famadihana. Ny famadihana fivavahana amin'ny razana, miditra trosa anao famadihana nefa ny fiainana efa manahirana. Tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Avy eo nefa mbola mivavaka ihany koa. Zany fahalotona, faharatsiana, mila ialana daholo zany ary afaka atao zany. Teneniko aminao zany, tsy faly hanameloka anao fotsiny ahako, tsy faly hanaratsy anao fotsiny ahako, fa hiteny aminao hoe ialao zany rehetrarehetra zany dia manatona an'i Jesosy. Ny azo fijalian'i Jesosy manafaka anao amin'ny fahotana, ny azo fijalian'i Jesosy manafaka anao amin'ny gejany lalàna sy ny fombafomba mpivavahana. Ny rahan'i Jesosy manasa anao, manadio anao, ary ho tonga olom-baovao ao amin'i Jesosy ianao, ho tonga olom-baovao ao amin'i Jesosy ianao. Fa Jesosy no afaka hamonjy ianao, Jesosy ihany, tsy misy ankoatran'izay. Ny rano nalatsany hatramin'ny goty farany hamonjena anao, zay no nahatonga azy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha ny fombafomba mpivavahana sy ny atoko mpivavahana no nahavonjy dia tsy nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa fantatra Jesosy fa tsy havonjy ny olona ny fombafomba mpivavahana sy ny théologie sy ny doctrine sy ny psychologie sy ny subconscience sy ny cure d'âme sy ny zavatra maro tsy mahavonjy zany. Dia zay nanombona Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa nombona teo izy, vonona ihany koa ny tenako, ho faty eo amin'ny hazo fijaliana, ary tonga olom-baovao amin'i Jesosy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, tonga olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Tia anao Jesosy, manatona azy amin'izao fotoana izao, hanafaka anao izy, hanamasina anao izy, hanadio anao izy, ary isany noakarina ny hainao, satria nalala ny fahamarinana, niala tamin'ny fahotana ary nitodika tamin'Andriamanitra, dia ilay olona masina, fiangonana masina malala an'i Jesosy. Amen.